Mbola ambony dia ambony ny tany tsy fananan'asa eto Madagasikara. Misy ny sampandrara iray eto Mahajanga, misana ny fandraisana anarana ho an'ireo rehetra tsy anasa sy fandraisana ihany koa ireo tolotr'asa avy amin'ny orinasa rehetra izay mitady mpiasa eto amintsika. Araka ny fantatra moa zany dia eto amin'ny direction régionale de l'emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle misy ny service emploi izay mandray ny tanora ny olona tsy anasa ato amin'ny service io. Ka noho izany misy zany fisoratana anarana ho an'ny olona tsy anasa anatin'io service io. Dia akoatran'izay ihany koa misy ihany koa fandraisana n'ireo tolotr'asa amin'ireo ataontsika hoe entreprise madinidinika salatsalany ngeza efa any ivelany mihitsy ary. Dia ao anatin'io service io moa zany no rehefa mandeha le tolotr'asa manao machinina le machine dia misy zany ny anarana mivoaka ho an'ny olona zay afaka mamaly ny tsenan'asa amin'le tolotr'asa omeny le société. Hatreto dia maro amin'ireo tsy anasa no tonga manoratra anarana ato amin'ny foibem-paritry ny asa sy fampananan'asa eto Mahajanga. Direction régionale azy dia ato aminay ihany koa zany no manome an'ireny taratasy zay ho an'ny tsy anasa reny, zany hoe certificat de chômage. Maimaim-poana ny anaovana an'izany rehetrarehetra zany. Tsara marihana fa miazakazaka be ny fiazakazan'le tanora na vita fianarana amin'ny fanoratana ny tsy anasa io, ka mampirisika mitaona atsika rehetrarehetra na tanora na olon-dehibe zay ataontsika hoe very asa na ataontsika hoe mitady asa mba hisoratra anarana atao amin'ny service d'emploi fa zay ny tolotra azo menana. Tafiditra indrindra amin'ny politika-panjakana eo amin'ny fampananan'asa izao atao izao. Eny amin'ny croisement bloc no ahitana ny sampandraram-paritry ny asa sy ny fampananan'asa.